fankalazana Noely hiavaka ny fanamariana azy eto amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo ny MPS. Fitantanana ny raharaham-pirenena botolo tanteraka ankehitriny. Fitondrana ratsy tantana misy fetra ny fandeferan'ny vahoaka. Tonga sondrainao fatao anatin'ny fotoanan'ny fampirahalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana arantena koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny narahintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia misy fetrany ihany ny fandeferan'ny vahoaka ary dia tompona andraikitra amin'izany korotana mety iseho eto ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Sombony tamin'ny fanehoan-kevitra nentin'ny mpamakafaka politika tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay izany tamin'ity androany ity. Mbola tsy tara raha iroso amin'ny fifampidiniana ny mpitondra ho hiatrany ny fanehoan-kevitra araka ny fanadihadiana nataony Njavandriamaefa sy Toky Ramarolahy. Efa taona teo izay no nitondrana izao fitondrana izao ny firenena. Tsy nitsahatra ny korosofahana ny fiainan'ny malagasy, mikorotana ny tontolo politika, tsy lazaina intsony eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. No ny tsy fahaiza mitantana avokoa no antony mahatonga izany ho ny mpanao politika. Tsy ny homana hitondra ka tsy nanana viana mazava nentina nampandrosoana ny Madagasikara ny filohan-kehitriny. Ataoko ngamba fa sisy noty mena azo mena an'izao fitondram-panjakana izao. Anao manko rehefa hitondra firenena dia tsy maintsy mivonona tanteraka amin'izany fitondranam-pirenena zany. Fantasika fa hoe tsy misy afa-tsy ny hoe ny vahoaka malagasy manontolo mandray anjara zay vo mandroso Madagasikara zay vo mivoatra Madagasikara. Sy nisy an'izany anefa ny teto fa ny avy any ivelany nentina taty Madagasikara. Rehefa nentina taty Madagasikara izy dia hoe alaina ny tanin'ny vahoaka ka sy mahagaga ny fandehan'ny raharaham-pirenena ankehitriny raha ohatra ka hoe efatra taona ateorina dia zao asika zao ao anatin'ny fahasaranana mangisivesika be ny vahoaka malagasy ao anatin'ny safotofoto politika matanjaka be ny eto Madagasikara sy ny sisa sy ny sisa. Ankilan'izay zary lasam-bava fotsiny ihany ny filazana fa tany mandala ny demokrasia Madagasikara. Tsy izay ny zava-nisy hatramin'izay anitondrana izao fitondrana Rajoelina izao. Porofo ny fanampenam-bava sy ny fanagadrana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana ka mahasama maki-batsilana ny marina eto amin'ny firenena. Demokrasia raha ohatra ka hoe amin'ny hainao manjery misy hainao mandray sy nafody marina io. Kanefa sisy demokrasia raha verena isaky ny araky ny zon'ny olom-pirenena hiteny no verena sisy demokrasia. Ary zay raha vao miteny ny olom-pirenena dia reny ny mahazo azy reny mandafy malama reny reny tagny Tuileries reny tagny Nosy-Be reny be dia be ny olom-pirenena malagasy zay gadrana fotsiny satria miteny milaza vaovao marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola tsy tara raha iroso amin'ny fifampidiniana takin'ireo hery-velona eto amin'ny firenena ny mpitondra ho ihany ny fanazavana. Tompona andraikitra feno amin'izay korotana sy loza mety iseho eto amin'ny firenena ny mpitondra ho izy raha toka miziriziry tsy iroso amin'izany. Afa-baraka tanteraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hitolakandro raha nandalo tetsy Analakely ny cortège présidentiel izay nitondra azy. Orakoraka tsy ny fandrenesana no nataon'ireo olona nandritra an'izay fandalovany izay. Nantsipireny izay avy hatrany eo amin'ny rindran-tsariny Tahirinena. Orakoraka tsy ny fandrenesana miaro fanesoana sy fahatezerana no nataon'ireo olona tetsy Analakely raha nahita ny fandalovany Andry Rajoelina. Nirifatra tsy sanjanona ny fiara-tondra azy sy ny mpiambina. Ratsaivina dia tsy vao izao no norakorany olona tahaka ireny i Andry Rajoelina. Anisan'izany ihany koa ity tranga tamin'ny fihibohana ity. Noterena tsy navelan'ny varotra ireo mpivarotra ary tsy nisy fepetra mifanaraka amin'izany mba nataony ny fitondrana ka izao ny vokany.
menatra tsy fahafahambaraka raha ireny zavaniseho ireny, indrindra raha mpitondra milaza azo mambahoaka ary manana maronisa kisary maneho amin'ny vantana fa tofoka aminy ireo olom-pirenena. Raha mpangona tokoa mantsy hatramin'ny taona 2024 nisy ny fanonganam-panjakana dia 7 taona izay no nitantanany any Madagasikara. Tarehimarika rehetra nefa dia mihiba avokoa ary dia miantraika amin'ny aty vilany isam-batan'olona izany. Fateboka anisan'ny songadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny firesahana ny tokony hirosona amin'ny dinika nasionaly noho ny fasarana lalina lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Atao ihany koa ny firesahana ny tsy fanajana ny fahalalahana maneho hevitra ataon'izao fanjakana Andry Rajoelina izao. Mialy Raronombana, Mathieu Prince. Ho tapitra ihany ity ny taona 2024 tsy nisy ny zava-bitany songadina vitan'izao fitondrana izao afa-tsy mifanitsakitsahana lalam-panorenana. Teo ihany koa ny oeraoera sy ny fampanantenana pôkaty izay tena nitahaka fahakiviana tanteraka ateo amin'ny vahoaka malagasy. Manginy fotsiny tsy fanajana ny demokrasia. Efa taona eo izao no nitondran'ny filoha sy ireo mpiara-dia amin'ny firenena, saingy fahafambaraka tamin'ny alalan'ny fihemoran'ny Madagasikara teo amin'ny lafin-javatra rehetra no nisy. Sarotra ny anarana ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay efa tena latsaka katerena tanteraka. Antony hanamafisany ny tokom-panohitra trany ny tokony hirotsoana faran'izay aingana amin'ny fikonan-doham-pirenena sy ny dinika nasionaly. Andriamatoa filoha, tsy ho lava resaka izay avy aty amin'ny fanoherana miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Idiro le concertation nationale momba ny fifidianana fotsiny aloha. Fa raha vanao tsy miditra an'io, afa-tsy gn'afafondro, afa-saloy fito zahay avy aty amin'ny fanoherana. Efa nanolo sisikevitra tsika avy aty amin'ny fanoherana. Lafy ny fifidianana, lafy ny bonne gouvernance, lafy ny démocratie, to tsy ho tanisaitsika eto. Andriamatoa filoha, fantatray, tsapanay, fa misy hery avy ato anatiny manindry aliko ny fiandrianam-pirenena. Mifoaza ianao satria zavatra nataonao tao anatin'ny motion de censure reny tsy ara-dalàna amin'ny article 94 ny lalam-panorenana. Ity fitondram-panjakana ity Monsieur Fanira de miezaka ny miala ilany foana. De iala ilany ndray sahady zany ny filohan'ny ACC sy ny membre ny ACC eto. Hoe araky ny fomba fahitana an'io de ara-dalàna ny filohan'ny repoblika ka nampiantso an'ireo majoritény any amin'ny QG Arena. Tsy ara-dalàna zany. Araky ny article 94 ny lalam-panorenana tsy anjaran'ny président république amin'ny alalan'ny présidence no mampiantso ny solombavambaoka amin'ny alalan'ny présidence ny assemblée nationale. Dikany na ao à gauche na ao à droite zany io président ny ACC sy ny membre ao aminy de diso izy raha io conformité de la constitution ny jerena. Nambarany fandakana miara-manonja androany ihany koa fa tsy hita teto amin'ny firenena mihitsy izany hoe fahafahana maneho hevitra izany ary mbola manohy ny fomba ratsiny amin'ny fisamborana olona hatrany izao fitondrana izao. Raha tsy laza fa tsy fisamborana sy famonjana ny Andry-Biary farany teo. Katrena na hanaovana antsonjay hatrany ireo rehetra maneho hevitra manotohina izao fitondrana izao, na ny anaty majotra tserasera izany na eny anivon'ny haino manjery. Anisan'ireo niaran'izany ary nakatona tany amin'ny bouquet satellitaire toy ny Star Times sy ny Parabole ny fahita lavitra sy ny onjam-peon'ny MBS ary mbola tsy niverina hatramin'izao. Dia mbola samy milaza ihany ny filoha sy ny mpanaladia azy fa manaja izany antsoina hoe demokrasia sy fahalalahana maneho hevitra izany araka ity voalaza ity. Ahoana ianao ny sambotra olona tsy amin'antony dia hamonja olona tsy amin'antony. Le filohan'ny ateny miaram-pirenena vao tamin'ny herinandro ny tena hoe aoko tsy kotony. Le fanjakana mandrehatra afo antoloary misambotra ny Andry-Biary mamonja azy amin'ny fianaratsoa. De miteny tsy menatra le filohan'ny repoblika miresaka any Washington amin'ny aminy hoe mety tsara ny fomba faneho-kevitra Madagasikara fa tsy radio nakatonao. Zany ny fomba fatakariny amin'ny atao hoe liberté d'expression. Ao anatin'izy miteny io misy arrestation mandeha any Toliary. Tsy resaka radio mikatina, singa kely zany. Fa eto ary zay tsy afaka mitafa mivoaka malagasy amin'ny alalan'ny Canal 7 Parabole, Star Times. Satria namoaka ordonnance nareo tamin'ny taona tsy ahafahan'ny MBS fahita lavitra manao an'izany. Dikan'izany idinareo liberté d'expression.
Iverenantsika eo ny lafim-baovany politika rehefa avy eo fahotoizantsika kosa ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ho fiderana an'Andriamanitra fa ihany koa fanomezana fahafaham-po ho anareo mpankafy sy mpanaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MPS dia isy ny fandarana manokana no salorana ny anarana hoe ny noelinaire zareo izay andeha eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MPS amin'ny aladiny krismasy ho avy izao. Amin'ny alalan'ny antsankira izay andraisana antoko-pihira sy mpihira evanjelika maromaro no entina anamariana izany. Mialy Raronombana sy Tahirinena. Fampamonjy no teraka ho antsika dia idera azy. Hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny Noely eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MPS amin'ny taona 2024 ity. Isy ny fandarana manokana amin'ny alalan'ny antsakira nampitondraina ny anarana hoe ny noelinaire izareo izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny 450 teboka 5 amin'ny aladiny krismasy izao. Chorale sy mpihira evanjelika maromaro no andray anjara amin'izany ka anisan'ny antoko-pihira ensemble vocal Vox Angeli Vivatre. Ny zavatra tena ataonay dia lalao manokana ny tontolon'ny mozika klasika, gadona klasika, dia miodidina ao avokoa ny zavatra izay lalaovinay, izany hoe se pikaroana ihany koa izy io dia miezaka izay maka ny mozika tena malagasy arindra mozika tena klasika ihany koa, miezaka manafangaro ao anatin'ny se pikaroana. Feno 10 taona katroka izahay tamin'ity taona ity aram-bola ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona amin'izao fotoana izao. Izany indrindra ny salasalanay na ny ekenay ny fanasana ho fiara-miasa rehefa avy ny antso ianareo avy ato amin'ny MPS dia ny ekenay avy hatrany tsy ampisalasalana izany. Nanamarika ny fisina sy ny fijoroan'ny antoko-pihira Anjomaran'Osy Vavaka ihany koa izany hoe fahitalavitra MPS. Nisy ny fifaninanana no karakarain'ny fahitalavitra taona maromaro lasa izay ka nibata ny amboara tamin'izany ity antoko-pihira ity. Tsy ny ambahamba noho izany izy vanda voanatsony teto anivon'ny fahitalavitra MPS andray anjara amin'ity antsakira ity. Ny orona tamin'ny taona 1970 koran'izao raha sitrapon'Andriamanitra 720 taona amin'ny taona ho avy 320. Tamin'ny taona 720 anisany nandray anjara tamin'ny fifananany MPS ny Anjomaran'Osy Vavaka ary ny Anjomaran'Osy Vavaka no nahazo ny amboara voalohany tamin'izany. Ka raha vao niantso ny MPS tamin'ny antso Atarby dia tsy nisalisaly zay hoe tonga izay dia hoe mandray anjara zay amin'ny zavatra tanterahanareo. Amin'izao fotoana izao zay 570 zany ny mpikambana ao anatin'ny chorale. Raha ny gadokira dia misahanay daholo zany ny gadokira rehetra, ny malagasy, hira bagasy, klasika, zafindrony, dia eo koa ny gospel dia variété. Fatapabolana latsaka kely izay no nametrahana ilay vady fototra ho an'ny tetikasa lalambe mikodana etsy talatany Volonondry. Mahatsiaro vao fitaky ny fanjakana ny mponina ao amin'ny fokontany Anovibe ao anatin'ny komina Talata Volonondry. Tanimbary sady tany mpianakaviana 50 no voakasika ity tetikasa ity. Hatreto anefa dia tsy mbola misy resaka mihitsy ny fanerana azy ireo araka ny fanazavan'ireo mponina dia mifindra isaky ny mihetsika ihany koa ilay tany izay lazaina voakasiky ny tetikasa ka lasa tanimbary fivelomana avokoa notrongisina amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa moa zany tamin'ity androany ity fady ny vory ny fokon'olona sy ny solitena ny ministera ny asa vaventy ka tapaky ny fokon'olona nandritra n'izay fivirina izay famitaky ny ampitsarana ity fanotofana tany sy ity tetikasa ity izy ireo araka ny angom-bavana ataon'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala.
aty amin'ny fokotany ambolo no misy anay amin'izao fotoana izao a fokotany izay isan'ny voakasika ihany koa ny tetikasa autoroute izay tanterahany fitondram-panjakana moa tao anatin'ilay fanadihadiana izay nataontsika farany tetỳ an-toerana dia isan'ny fitarainan'ireo mpona ny resaka hoe fanonerana sy ny fifampiresahana mialohan'ny fotoana izay mbola tsy nisy mihitsy hatramin'izao tao anatin'ny fidinana ifotony amin'izao ataona izao anefa dia tsikatra fa mitohy hatrany ny fanatanterahany fanjakana ity autoroute ity ny zavatra tsikatra ihany koa dia nampitomboana ireo dragueur na ny bulldozer izay mitronga anyty tanimbarin'olona aty an-toerana ity amin'izao fotoana izao dia manatanteraka fivoriana ny mponina ety an-toerana mahakasika indrindra izay resaka hoe fifampiresahana mialohan'ny fotoana sy ny hoe tokony anonerana ary ny fanatanterana ihany koa ny tetikasan'izy ireo izay ndao aloha raha antsika hoe manahoana ny tsiodrivotra ao anatiny ao mahakasika an'izay hoe fifampiresahany fokon'olona sy ny aveo anivo ny solotenany ministera ny asa vaventy izay satria mampisaotraka an'ilay vahoaka vetivetika foana aty an-dapivaratra vetivetika foana vadika makany an-dapy atymo aiza nitolena an'ilay vahoaka amin'izay zavatra anany izay tompo zay tatsaha aty tsy malalana inona fa rehefa mindroso hoe tiano atao dia fa tokony maripototra ilay zavatra dia iorina fa tsy vadivady ohatran'izay ny olona tomboka ety efa mividy vary mandritry ny taona mbola totofana indray le tambary ny ady vary zay mbo hoe akisao any amin'ny tanety le izy raha zao kisaka lazaina fa folo pointe zay tonga le autoroute raha kisaka kely le tiambola angay ny ligne droite samy mba mahany zany any eny dia hoe na tsy nanatra zay ty fa tsy mampaninina azy mihitsy zao misaka any maninona le zao tokony isaka zany any amin'ny odi-tanety fa ny tanety malalaka iny kininina ny maniry eny tsy azo vilena vary eny tsisy ranorana anorahana tsisy rano anorahana tany eny fa dia tany maina fotsiny eny dia kininina hazo maniry eny ka raha azo atao tompo mangataka aminareo teknisianina mba asiana fantsiana le zavatra mba hiakatra hiala amin'le tany fambolen'le vahoaka le lalana fa mahantra loatra le malagasy raha izao nanaovantsika azy za zao tamimbary nividiako dizara tratran'izao tetikasy zao ho fao anatiny mihitsy misy vary maniry io nividianako amin'izay tamin'ny 2018 10 millions ny mety carré dizara dia mangataka izay mba tsy hitovy mividin'ny tanety sy ny tamimbary fa manatombo vidy ny tamimbary meko anareo 10 millions anaty acte de vente zany mazava tsara mihitsy fa raha ohatra hoe vola tsy tokony omeny anakio no hoe anina ngamba tsy dia mety loatra dia ny angatahako amintsika vahoaka tena resaky ny inona ny hevitritsika satria tia ny tantara ho lavabe mbola anao aktanao autorité tamin'ny andro ny dadabe tsy ho vita fa mbola hoany ampita ary ny sasany akampiraita-po aminy sy mimpandovo raha tonga ny droit za re mangataka andaotsika angataka hijanona aloha le tsika tsy hanoana an'le asa hijanona aloha ireo travaux miasa ireo fa alohantsika hanao an'le taratasy momba an'le tany vita mazava le izy voaray ny vola tohizy miasa mangataka izay mba hijanona mandra-pahatonga ny droit ny zavatra tiako tenenina zany tompoko dia zao hoe mba tokony hoe vita daholo ny taratasy voaloha le vola zay vo azeranareo ny tranonay fa hoay zany ny andro fahavaratra zao ny reniko zao enina fitopolo taona izy mipetraka ao olona antitra be iny ary izy hoaizy izy anaovanareo trano zay hipetrahan'le mamanay atsiny ahoana ay ary le olona nipetraka satria ny andro fahavaratra zao raha malala hoaizy izy zany nipetraka efa rava le tany nefa ny vola tsy misy le dossier atao mbola ho sahirana nena zao any amin'ny section velona ny hoe boky rovotra efa impiry zay nanao certificat juridika tany ve tsy efa telo volana heri-taona tsy vita satria hoe boky rovotra tongano misy mipanera ny anjaranay zany aty amin'ny asa vaventy aloha dia ny resaka eo amboniny zay tsy na tsy afaka hikitika ny resaka hoe tany satria ny tany ny ministère ny aménagement sy ny service topographique sy ny domaine no mikarakarana iny zany hoe zavatra samihafa mihitsy le izy satria any tsy maintsy mila marinina hifotony mihitsy no izy ny tompony tany hoe terrain domanial ve le izy zany hoe amin'ny fanjakana terrain cadastral ve le izy dia izy ny tompon'le izy karatany ve sa titre dia zareo domaine no manana base données momba an'izay zareo domaine sy topo zany hoe ny tena anjara asanay zany dia resaka voly sy zay construction aleo mba hijanona aloha le asa dia mba handeha le fanonerana satria
le volon'le olona mbola be da be satria niova zao le trajet an'le izy dia mba hoe mijanona aloha n'le izy a dia atao le resaka fanonerana le volon'le olona zany hoe le volo eo ambonin'le tany zany a mbola hoe oneran'le tetikasa aloha izay vao mitoy indray le asa satria le volo mbola be da be ny eo nefa le resaka fanonerana le vola mbola tsisy resaka mihitsiny. Araka ny hitantsika teo dia somary mafapana ny maripana ao anatin'ilay efitrano fivoriana zany tsy mahavaly fanontaniana araka ny tokony izy ihany koa moa zany nisy olon-tena ny mpiasan'ny ministera ny asa vaventy zany a manoloana an'ireo fanontaniana ireo mponina amin'ny hoe fanonerana fa dia hatreto aloha zany dia hoe ny voly eo ambonin'ilay toerana ihany a no afaka valinay ny fanontaniana fa ny ankoatran'izay a dia mbola tsisy ninina zany izany hoe na ny fanonerana ny tany na ny vidin'ny tany zany a dia mbola tsy misy resaka mihitsy hatreto ho an'ireto mponina ireto fandao antanitsika lehibe pokotany hoe manahoana ny fahitany an'ity resaka fanatanterana ny tetikasa ity miombon-kevitra amin'ny vahoaka ave ny lehibe pokotany. Misy le piquet etsy dia mifindrafindra makery io findrafindrany io nefa manimba batony le sasany hoe any anay tsy tafiditra tapitapoka eo hoe tafiditra indray le anay dia le zavatra izay mihitsy zany lasa manimba le sain'ny olona normal zany le olona raha mety hotratra le fahatapahan lalana tapoka na mety afaty azy tapoka ka ny zavatra ohatran'izany zany tokony mba jeren'ny fanjakana tsara hoe i marina ny tena lalan'le izy iny marina ny tena farany iny ny definitiva dia amin'izay mba tsisy le zavatra mety hatataitra le olona ohatr'izay. Fahavoazana be ho an'ireo tantsaha ny zavatra tahaka izao fotoana izay efa niainany hatramin'izay fivelomana efa niainany hatramin'izay no potika ao anatin'ny raim-pimaso zany hoe ketsa maintso izao tazantsika izao saingy tanymena no mandravokazy eo ambony izay ihany koa zany no itakina ataon'ireo fitakina ataon'ireo mponina ireo hoe alolo itsahatra ny asa fa andeha ny fanonerana sy ny fanaovana taratasy rehetrarehetra ka voarain'izy ireo ny vola izay vao tokony toy ny asa izay moa zany no tena fehi-kevitra voaray tao anatin'ny fivorinan'izy ireo ary isan'ny fitakina nataon'ireo mponina moa dia izay hoe atsahatra mihitsy aloha ny fanatanterana ity tetikasa ity dia jerena ny fanaovana ny taratasy ary onerana ny tokony ho vidin'ny tanin'izy ireo sy ny voly izay rava tahaka izao izay vao miroso amin'ny fanaovana ny asa indray ny fanjakana fa dia andrasantsika moa ny fivoarana izay vaovao rehetrarehetra izay. Lafa vao ny fitsarana dia mazava ny fanambarana nataony Tony Papanodalana eo anivon'ny fitsarana tampony fa misy fitsabana andraikitra ataona olona ao anatin'ny fitondrana amin'ireo mpitsara hoy ny nambaran'ny avy amin'ny antoko FLN na ny Front de Libération Nationale tamin'ity androany ity fampitandremana sy anatra amin'ny fitondrantena tsy mendrika ihany koa iny fanambarana iny raha ny fanehoan-kevitra hatrany raha ny resaka tamin'ny avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala ny filohan'ity antoko ity androany. Nilaza ny Tony Papanodalana eo anivon'ny fitsarana ambony izay nandray ny asa nomaly fa mila manao taritra isa-telo volana sy isa-taona ny fitsarana ahafahana manara-maso ireo taratasy mpitoriana maro. Ny antso aninga ihany Rajoelina itenin'ny olony tsy hanao tsindry amin'ny fitsarana ihany koa Andriamatoa Benjamin Rakotomandimby. Misy ny tranga ary heverina manohitohana ny fitsarana hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Io ane le tena tiany teneniny amin'io dia le resaka tsindry, le resaka hoe intervention zany raha ny marina zany satria sarotra dia sarotra eo amin'ny raha-mpitsarana rehefa mandeha ilay raha ka misy olona tonga avany amin'ny présidence manao fanelanelana ao amin'ny fitsarana anefa le olona avany amin'ny présidence tena avany fampamafatrano. Izay zavatra izay zany le miteraka olona nangeda be eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Faharoa manarakaraka an'izany ny rahantsika mahita io nge ny fitsarana nge lasa tsy atokisan'ny vahoaka intsony noho izay anton-javatra izay. Samy malala daholo tsika rehetrarehetra fa tsy ny olona mpanendaka eny Isotry na ny olona mpangaro paosy eny Analakely no afaka hamoaka ny teny any Amponja na afaka hamoaka olona any Amponja fa ny olona manana fahefana ny olona manakaiky ny filohan'ny repoblika izay no mahafaka manao an'izany ka tsy mahagaga raha ny teny ilay olona teo amin'ny fianianana. Maro tsy voatanisa ireo raharaha mafana tsy ahitana tohiny hatramin'izao fiafaran'ny taona izao. Teo ny raharaha bonbon sucette, écran plat, ny fanjavonan'ny volamena tao anatin'ny coffre-fortn'ny ministera ny Arenan-kibon'ny tany. Ireo volamena maro nivoaka an-tsokosoko teto Madagasikara milanja 4 taona mahery.
Ny fanaparam-pahefana nataon'ireo mpikamban'ny gouvernemanta sy ireo solombam-bahoaka voafidy amin'ny loko loranjy ary ireo mpiaradia amin'izao fitondrana izao. Ivaliny tiany taona mbola tsy hita izay mangirana satria ankoatra ireo voalaza ireo dia tsy voafeny kolikoly ny antsana mampisaraka mialalina ary ny fahantrana efa miatra hatrany ambelany. Afaraky ny vaovao milatsaka eto ampelantanana amin'izao minitra itenenana izao dia nivoaka tamin'ny fitora mahery kely teo izany ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Andry Biary izay tany Toliara moa izany no nisamborana an'ity lanceur d'alerte ity saingy tany Fianaratsoa kosa no natao izay fotoam-pitsarana izay kataka izao manaraka izao izany ny valiny sy fitsinjarana izay valim-pitsarana izay sazy miantona 12 volana noho ny fitariana fananganam-panjakana ary sazy miantona embolana noho ny famorim-bahoaka tsy nahazahoana lalana afaka madiodio tamin'ny fiampangana fananala baraka tamina onjam-peo sy fahitalavitra ary ny Facebook araka izany raha totaly zany izay sazy azony Andry Biary izay dia sazy miantona 2 taona izany no azony tsara moa ny manamarika fa nisandray ny lanceur d'alerte na mpisintona lakolosy tahaka ny Maherylanty Manandafy sy lera marivelo ireny inamana Andry Biary ka dia izay zany ny valim-pitsarana azo tamin'ity ariva ity. Fa iverenantsika kely ny lafim-baovaon'ny finoana dia mankalaza ny 13 taona ny joroany ny Sympathie FJKM manerana an'izao tontolo izao. Manamarika izany ny Sympathie eto Madagasikara ankoatra ny fionambe izay efa fanao dia ampiavaka ity fankalazana ity ny fifaninanana masina isan-karazany andraisan'ireo beazina sy mpikatroka anjara. Angom-baovao ny Zavandriamahefa sy Toky Ramarola. Etsim-panabeazana mpandrosoana ny fiangonana sy ny firenena ny skotisma. Mandala sy mifototra amin'izany ny Sympathie eto Madagasikara. Manana tanjona beazana ho tonga olom-pirenena vanona mandray andraikitra ary vonina lalandava. Toetra sy endrika iray mampiavaka ny olona iray voataiza tao anatin'ny skotisma rahateo izany. Ao anatin'izany zany dia manana didy telo izy. Ny adidy voalohany dia ilay adidy amin'Andriamanitra, manana didy izy amin'Andriamanitra, ary manana didy amin'ny hafa izay mpiarabelona sy mpiaramonina aminy, dia manana didy amin'ny tenany izy. Dikan'izany mitaky asa zany. Inona no asa mampiavaka ny antsoina hoe Sympathie na ny skoto. Ny skoto dia voantso amin'ny antsoina hoe éducation na ny fanabeazana. Ilay fanabeazana maha-olona feno. Ao ilay fanabeazana ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-piaramonina, ara-pihetsepo ary ara-moraly. Dia manefy olona zany izy mba ho tonga olona vanona sady vonona. Misy mantsy ny olona vanona fa tsy vonona ny andraindraikitra, fa misy koa ny olona izay mety tsy vanona koa fa mandraindraikitra. Fa ilay skotisma zany dia sady vanona no vonona handraindraikitra ho an'ny firenena sy ny fiangonana. Mankalaza ny 13 taona nisiny moa ny Sympathie FJKM manerana an'izao tontolo izao. Ho an'ny Sympathie eto Madagasikara dia natsangana ny komity 13 taona. Isy ny fionambe ny Sympathie manerana ny Madagasikara ny 12 hatramin'ny 30 Aogositra 2022 avy izao. Mandritra izany no amoahana ny rafaneva ny 13 taona, ny sary famantarana ary ny hetsika rehetra namarika izany 13 taona izany. Iverenantsika kely ny lafim-baovaon'ny politika dia fitondrana tsy niomana hitantana firenena izao mpitondra eto amin'ny Madagasikara izao ankalasa botolo ny fomba hitondrana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Naneho ny heviny sy manoloana ny olana ara-pitantanana ny raharam-pirenena sy ny raharam-panjakana eto amintsika ny administrateur civil de classe exceptionnelle Andriamatoa Julien Andriamorasata tamin'ity androany ity nandin'izay tanteriny namana mpanao gazety Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tale Généraly roa no banga tsy misy mpisolo eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Ministry ny raharaham-bahiny mbola mpisolo toerana vonjomaika hatramin'izao. Santionany ihany ireo. Tsy lazaina ny amin'ireo ministera hafa ny any amin'ny faritra. Miteraka olana goavana amin'ny fitantanan-draharam-panjakana ireo fabangana ireo. Hoy ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Andriamorasata androany. Taremana tsara mihitsy satria ny andraikitra ny filoham-pirenena zany zay atao chef de l'administration, premier ministre lehibe gouvernement, chef de l'administration dia ny ampandeha zany ny raharam-panjakana amin'ny ankapobeny, raha-pirenena amin'ny ankapobeny, indrindra fa ny raharam-panjakana. Avako mantsy le affaire de l'État sy affaire nationale. Affaire nationale fa misy resaka politique kely fatao amin'ny affaire de l'État ny tiko resahana. Ka mila mitandrina tsara mba mila ho matotra tsara, tsy midina tsy matotra akory.
fa mitako famatorana tsara mihitsy fitantanan'izany raha-panjakana zany zany nge misy vidy zany zay nitandremanao zay mba hampandeha an'le izy zany dia lasa saina ihany satria atao ao tsika anatin'ny fotoana foy nanova membre ny gouvernement foana tsika zany nge dia efa miteraka an'le atao crise institutionnelle lafa tandremo tsara satria tsy misy tsony le continuité de l'administration raha manova ministre matetika anao natao fotoana foy tsy miteraka fampandrosoana zany milaza aminao fa naovanao matetika rehefa tena tsy matotra anao anaty fitantanana izy mametraka tsara ny règle sy mifitsipika anao mangarahara tsara mihitsy ary tena hoe am'lazako teo tsy dia manao politique be loatra anao anatin'l'izy zany misy règle misy fitsipika nge ny fitantanana raha-mpanjakana olana lehibe amin'izao fotoanana rajoela izao ny fampidirana be loatra ny politika ny politicianina any amin'ireo raha tsy mangaika mpanjakana any ka miteraka ireo olana maro lafa ireo tokony avela malalaka ny teknisianina anao ny asany ho iatrany ny fanazavana fa tsy nieritreritrao ny ataonao tsy vinavinanao amin'ny lohanao ny ataonao dia lasa izay mifipetran'izay tsy tatitry ny olona variny tonga dia raisinao dia entin'ny fonao ianao tandremana tsara mihitsy fitantanana raha-mpanjakana fa tsy entina amin'ny fo fa misaina tsara miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminareo dia zay anao fa maka fanabakevitra fa teknisiana izy ireny teknisiana dia matetika izy ireny zany satria ianao manendry azy dia indraindray izy tratra pression n'le sahako teo dia matoetra ny toerany koa ny sasatsatana izy dia tena hoe manao zavatra tsy ara-dalàna tsy manaraka an'le procédure fa mba mila an'izay zavatra izay tsara mihitsy zay nataoko hoe ilaina ve nametra antsika an'le amerinandreny zany éthique sy déontologie ny fitsipitondratena natatana raha-mpanjakana zany eto amintsika eto ao ny veriko fanjara ministère ny ady tany gouvernement no mampatsiaro an'izany indray fa toko manana an'izany tsara vao misotra ity firenentsika ity mpitondra tsy niomana hitantana firenena no mitondra any Madagasikara ankehitriny lasa fitondrana bontolo ilay fanjakana any ka izay tsy mifanaraka amin'ny sain'izy ireo dia esoriny kanefa mitady olona andimby manahirana azy ny vavaon'ny trangam-piarahamonina azo amin'ny fahasalamana ara-pananahany vehivavy mbola maro ny sakana tsy afahany vehivavy misitraka izany eo ny sakana ara-piarahamonina sy ny lafin'ny arabola fa ihany koa ny tsefo sy ny lalàna manome malalaka ny vehivavy anatsafidy amin'izay tiany hitondrana ny vatany nisy indrindra moa ny atrikasa no karakarainy ny filan-kevi-pirenen'ny vehivavy na ilantsiny hoe CNFM momba izany androany tetsy andavamamba njavandray mahefa sy toky ramarola akoatra ny tsy fahasahina amiresaka ny fiainana ara-pananana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo ihany koa ny tsy fahasahin'ireo tanora sy ny vehivavy hamanantona tobo-pahasalamana sakana tsy hahafahan'ny vehivavy misitraka izany sy azoa amin'ny fahasalamana ara-pananana izany any fiarahamonina ny resaka fahafahana arabola fa indrindra ny eo amin'ny lafin'ny lalàna izany hoe io vatany vehivavy io anazy io anjara no maka décision mikasika an'io mandray décision mikasika an'io ka tokony misy lalàna manome zany lalàna zany raha ohatra ka mbola misy sakantsakana no any amin'ny fiarahamonina any io lalàna io zany no anaovana fifampizarana eto misy moa zany protocole de Maputo zany zay efa mamariparitra ny resaka zony vehivavy rehetrarehetra anatin'izany ny droit sexuel et reproductif io protocole de Maputo io efa nisoniavin'ny Madagasikara fa mbola tsy ratifie ao koa ny antony tsy fahafahana arabola ohatra raha tsy miasa ny vehivavy dia raha tsy salama izy dia tsy maintsy miandry ny ramose tonga avy miasa avy any vao hanome vola na tsy hanome na ny fiarahamonina koa hoe ino no andehananao any mbola tsy tokony mety aminao zay le voaboasana eto no resahana eto arak'izany nisy ny atrikasa sy ny adevitra no karakarainy Conseil national des femmes de Madagascar na ny CNFM androany tanjona ny akana ny hevitra ireo mpisehatra sy ireo fikambanam-behivavy samihafa eto Madagasikara mba hisitrahana izy ireo izany zo amin'ny fahasalamana ara-pananahana izany faloha laharana amin'ny ady atao amin'ny tsy fifohana sigara isika eto Madagasikara raha oharina amin'ny firenena sasany aty Afrika ho ny avy ao anivon'ny ofisy pirenena misahana ny ady amin'ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky na ilantsiny hoe ofinalaty maro ny fepetra sy ny ezaka natao na afahana nahazo io laharana io ary mila fandraisany rehetra andraikitra ihany koa raha ny fanazavana nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala olona valy tapitrisa isa-taona no matin'ny fifohana sigara sy paraky maneran-tany ka ray tapitrisa amin'izy ireo no olona manodidina mizaka ny vokatra tsy ny setro-tsigara tsara toerany Madagasikara eo amin'ny ady atao amin'ny fifohana sigara ty amin'ny continent afrikanina raha ny tatitra nataony avy eo anivon'ny ofinalaty
tamin'ny alalan'ny fikambanana ny saha. Raika amin'ny 30 ny fepetra takiana hatongavana amin'izay ka tafiditra ao anatin'izany ny fepetra ny ady atao amin'ny voka-dratsy ny setroka miparitaka izay pozina ho an'ny manodidina ihany koa. Maro ny ezaka natao na hatrarina izao toerana izao. Le empower io zany zavatra ny convention 4 izy io an'ny MB an'ny OMS dia io zany andrefesana par point hoe les pays ve miraharaha ohatra hoe miraharaha ve izy ndreo olona te Madagasikara. Les pays ve miraharaha ve izy ohatra ny hoe fiarovana an'le olona amin'ny setroka Madagasikara. Dia zay ny ahafantarana rehefa zany hoe atonontonony ve nitanjaka ilay ady Madagasikara sa tena matanjaka be ve sa tena hoe tena mbola marefo be. Ny ankapobeny zany dia azo atao hoe voatazon'ny Madagasikara ihany ilay scorny izay mitary amin'ny pays modèle zany Madagasikara amin'ny ady Madagasikara. Madagasikara zao efa namoaka ny didim-pitondrana iny le hoe 29511 hoe tsy azo ifoana Madagasikara ny trano mihidy, tsy azo ifoana Madagasikara ny toeram-piasana rehetra, tsy azo ifoana Madagasikara ny toerana mihidy amin'ny ampahany. Efa namoaka an'izay ary efa ampiarina ilay izy. Madagasikara ve manana loi anti-tabac anisany anontany zay zao mba tsy nentsika tamin'io satria tsika zany zao dia anisan'ny pays anankiray tsy manana loi anti-tabac. Fa kosa tsy hoe voaheritreritra loi anti-tabac tsika fa Madagasikara efa manana volavolan-dalàna. Nahita pienany hatramin'ny 900 ny tanora tafaroboka anatin'ny fifoana Madagasikara raha nitatitra hatrany. Teneniko teo hoe ny tanana lalina voalohany tsika satria tsika zao anisan'ny pays manana an'ile avertissement sanitaire. Mafy be vao tonga tamin'ireny hoe asiana ny soratra iny ny fontsikaara tsy vitavita mory ireny. Tsika zao navita n'iny le hoe tsy azo ifoana Madagasikara amin'ny toerana mity fombiazana zany. Tsika zao navita na piena 100% be zao ny tahan'ny ankizy mifoka Madagasikara. Tamin'ny 2018 tamin'ny 2008 tsika 19,83% ny ankizy 13 à 15 ans mpianatra foka Madagasikara daholo. Taty amin'ny 2018 tsika folo taona taty aoriana zay le global ifo tobacco surveille ny ena 8% ny ankizy 13 à 15 ans foka Madagasikara. Antombe da be mesure niraisana tamin'izany mety hoe tsy le ankizy mety hoe le ankizy tsy te hifoka mety zay fa mety hoe lo le Madagasikara ny lafo satria ny taxe Madagasikara mampiakatra taxe foana ny lafo le Madagasikara dia tsy afaka tsy mana fahefana vitsony izy. Tompona andraikitra feno amin'ity ady ity ny rehetra. Mila miara-mientana sy mitondra fanabeazana ho an'ny tanora sy ny manodidina azy ny olom-pirenena tsirairay. Mbola maro ireo tanora ny voafatotra sy voagejany zava-mahadomelona maro samihafa. Tsara ho fantatra ihany koa fa miteraka rarin-tsaina sy fikorontanana ara-tsaina maro ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona. Fatato ato dia mirongatra ny lozam-pifamoivoizana namozana ainona amam-pony hatrany izany. Ny fitondran-tena miendrika anaty fanajana lalana mifeny fifamoivoizana ny tsara indrindra entina isorohana izany. Angom-baovana taony avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Fotoana mahabe nitrangana lozam-pifamoivoizana ny faran'ny taona toy izao. Na kodiaran-droa izany na ny fiarakodia ireo mandeha tongotra. Ny fisotrosotrona sy ny tsy fitandremana matetika no mitarika ny loza. Ao anatin'ilay fetifety dia manana filana ny olona te hisotrosotro satria hoe faly zany dia hoe misotro dia nefa ny avy eo mitondra fiara dia zay zany tena anisan'ny loza be satria rehefa miakatra ilay fatran'ny alcool ao anaty raha dia lasa tsy mafy tena intsony avy eo dia lasa mitera-doza ho azy tsy fidiny eo ilay izy zany. Ilay nianarana taty amin'ny auto-école zany dia tsy natao hoe afakana fanadinana fotsiny dia hoe rehefa azo ilay permis dia avalina any ilay fahaizana fa tena hoe hiainana mandramaty mihitsy raha mbola mitondra fiara foana zany. Ny fotodrafitrasa moa iny efa tsy resahana satria iny koa anisan'ny mandringa eto amintsika. Tsy ampy zany ilay fotodrafitrasa dia na eo koa ary dia misy mangalatra ihany koa nefa ilay sasany koa dia ireny rehetrarehetra ireny zany fanentanana hoe fikajiana ny soa iombonana zany ho an'ny rehetra dia fanajana ho an'ny lalàna famoivoizana na ho an'ny mpamily na ho an'ny mpampiasa lalana rehetra. Maro ireo endrika tsy fahaiza-miaina ataon'ireo mpampiasa lalana. Matetika dinina tsy voafehin'izy ireo ny lalàna mifeny fifamoivoizana ka hanairana ireo tompona andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana mba hanamafy ny fandraisana andraikiny amin'ny fanentanana sy ny fanaraha-maso eny an-dalana. Ny mpitandro ny filaminana no tsara toerana kokoa fahitako azy manokana ao anatin'izay satria raha ohatra ho an'ilay olona mpandeha mafy zany dia manome baikiotsy ny mpitandro ny filaminana hoe moramora dia efa mba hitan'ny olona izay. Raha ohatra hoe tsy manaja an'ireny le takela-by stop sy le eny amin'ny feonan-dalana ireny
dia hitantsika rehefa misy an'le polisy zandamy reny mandrindra fety zao ny andro dia mpivarotra te hivarotra mpandeha tongotra te ho any anaty arabe any fiara koa nefa tsy manaika le olona miantsena koa amin'ity amin'le tsisy fiantsonana dia mipetraka eny amin'ny tsy fijanonana dia lasa be dia be zany le anton-javatra mampikorotany le toetsaitsika zany efa somary midina ambany ny fatrany zany raha tokony taha amin'ny fiainana teo aloha tsy fantatro hoe le fiainana sa no le rotoroto sa inona dia hoe miandro saziana ve zany tsika zany vao tena hoe anaraka tsy eto andrenivohitra ihany no tokony hitandrina ireo mpampiasa lalana fa indrindra eny amin'ireo lalam-pirenena ankoatr'izay mila mivohy ny filaminana sy ny fahaiza-miaina ny tsirairay mandritra ny fotoanany fety hisoroana amin'ny disadisa sy ny fifanolanana mba ho fety herendoza tokoa atafaverina atandrazana rehefa avy ny batany amboara eran-tany tamin'ny taranja baolina kitra ny ekipany Argentine analikisa ireo tonga ny tsena azy ireo etsakilany dia nafana ihany koa ny fandraisana ny ekipany La Frantsa na dia resare tamin'izay fiadinany amboara eran-tany izay nantsiprian'izay avetrany ary eo mirindra tsara ny tahiriny aina samy nafana ny fandraisana any ekipany Frantsa sy Argentine atao ary ny lalao famaranana ny fiadinany amboara ny taranja baolina kitra raha ho an'ny Argentina manokana dia efa nahitana kintana telo ny fiarabe nitondra azy ireo izay marika manambara fa nibatany amboara eran-tany fanotelony izay izy ireo ora maro nandrasan'ireo mpiakafy azy ireo ary nanatanteraka diabe niaraka tamin'ry Lionel Messi ireo mpitsena ka nahatratra 1 kilometatra maro mihitsy ny filaharana tsara ny manamarika fa manandanja tanteraka toy ny fivavahana mihitsy ny taranja baolina kitra any Argentina any etsakilany na dia resy kosa saza ny ekipany La Frantsa dia nakotroka ihany koa ny fitsinan'ny vahoaka azy ireo tao a Paris tao amin'ny Place de la Concorde no ny andrasan'ireo Frantsay ny ekipa pireneny na dia tazana ho mbola malokendrika hatrany aza ny mpilalao sasany toandry Pampe dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity andro an'ity isoraka ianao nanaraka izany hatrafarany aza tonoana tahaka ny mazaitra ny fandarana ahoana marina araha ny fandarana global news avy hatrany sy no arahinao aorin'izao fotoanany fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsara indray amin'izao mitondra lohateny hoe Noël de flic ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatrafarany ary mbola mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy vera matopoko